ho antsika vahoaka n'Antananarivo sy ny manodidina rehetra. Mahafaly ny Amity Chapel International ny manolotra ho anao fitoam-bavaka lehibe ho amin'ny andavanandro. Ny talata amin'ny 12 ratoandro dia isy délivrance goavana arahana fametratanana lehibe iaraha amin'ny pasteur Hertina Randriarymalala sy ny mpiara-miasa rehetrarehetra eto amin'ny Amity Chapel International. Ny alarobia kosa dia iarahana amin'ny pasteur Frederika Randriamiakatra. Fotoana iray goavana izay iandrasantsika n'ilay hoe sekolon'ny fitahina. Sekolon'ny fitahina ianarantsika zavatra be mihitsy mahakasika ny fahasoavan'Andriamanitra, ny fitahian'Andriamanitra ho amin'ny tokantranonao, ho amin'ny fianaran-janakao, ho an'ny hoavon'ny tanora sy ny rehetrarehetra ianarantsika isaky ny alarobia amin'ny 12. Ireo rehetrarehetra ireo dia ho toto-saina etsy amin'ny Mongote Andrefanambojanahary izany fotoana lehibe sy goavana rehetra izany. Tongava tompoko fa andray fahasoavana ianao. Ianaran Jesosy andininy fa enina amby roapolo. Ny namohan Jesosy demoni maro tamin'ny lehilahy anankiray tany amin'ny taniny Gerasena. Dia nitody tany amin'ny taniny Gerasena izay tandrifin'ny Galilea Jesosy. Ary raha nialana keny tany eto Jesosy dia nifanena tamin'ny lehilahy anankiray avy tao an-tanàna izay nanana demoni efa ela izy no tsy nitafy lamba sady tsy nitoetra tao an-trano fa teny amin'ny fasana. Fa noho nahitany Jesosy izy dia niantso mafy sady nikohaka teo anatrehany ka niteny tamin'ny feo mahery hoe mifaninona akory izaho sy ianao ry Jesosy zanaky Davida, Andriamanitra avy indrindro masina ianao, aza mampijaly aho. Fa izy nandidy ny fanahy maloto hivoaka tamin'ny ralehilahy fa efa nahazo azy ela izany. Ary efa nafatotra tamin'ny gadra na ny tanany na ny tongony ka nambelana izy nefa notapahany fatorany ka dia nentin'ny demoni niriotra nakany an'hevitra izy. Ary Jesosy nanontany azy ka nanao hoe iza moa ny anaranao? Dia hoy izy Legiona, fa demoni maro no efa niditra tao anatiny. Ary nifona tamin'izy mba tsy handidiny azy akany amin'ny lavaka tsy hitanono. Ary nisy kisoa maro andihany iray nandrasana tena tendrombohitra. Ary ny demoni nifona taminy mba havelany hiditra ao anatiny dia nekeny. Ary ny demoni rehefa nivoaka tamin'ny ralehilahy dia niditra tao anatin'ny kisoa. Ary kisoa andihany ireo dia nitratrevatreva tamin'ny antsana ho any amin'ny fary ka dia maty tany. Ary noho nitany mpiandry izay natao dia nandosa izy ka nilaza tao an-tanàna sy ny tany antsaha. Dia nivoaka ny olona mba hizaha izay natao izany. Ary tonga tany amin'ny Jesosy ireny dia nahita ny ralehilahy izay efa nivoahan'ny demoni fa indro mipetraka eo tongotra Jesosy nitafy lamba sady ary saina dia raiky tahotra ireo. Halleluja, halleluja. Androany ao anatin'ny fotoam-bavaka eto fotoam-bavaka misy ny fanatrehan'Andriamanitra. Rehefa eo ny fanatrehan'Andriamanitra dia tadidi fa nafiry demoni tsy maintsy resy zany nafiry izany demoni. Amen, amen. Ity fotoana androany eto ity dia fotoana natokana hideranan'Andriamanitra, hanomezana voninahitra an'Andriamanitra, isiny ny fanatrehan'Andriamanitra manokana.
satria resy lahatra fa rehefa eto ny fanatrehan'Andriamanitra na inona koa zavatra mamatotra anao tsy maintsy resy zany androany raha lasana bavy rehefa eto ny fanatrehan'Andriamanitra. Halleloja. hoy ny voalazan'ny baiboly eto andininy fa 7:20 ary raha nakeny an-tany eto Jesosy dia nifanena tamin'ny lehilahy anankiray avy tao an-tanàna izay efa nanana demony ary efa ela izy tsy nitafy lamba. Ahoana hony efa ela nanino hoe sy nitoetra tao an-trano. Zany hoe lehilahy manahoana zany io lehilahy io? Lehilahy adala fa teny amin'ny fasana. Androany Andriamanitra tsy mitady mpanjaka hitady azy. Androany Andriamanitra tsy mitady olona mpanan-karena. Androany Andriamanitra tsy mitady olona mpivavaka, fa androany misy olona adala eto ho afahan'Andriamanitra amin'ny fomba tsy hitakatry ny saina. Misy olona efa tsisy nilana azy, efa tsy nirarahin'ny fiarahamoniny, tsy nasiany olona vidiny, fa izany olona izany no mijeren'Andriamanitra manokana eto androany. Misy olona eto izay efa nahiriky ny fiarahamoniny, efa tsy hitany olona intsony izay anaovana azy, tsy hitany olona intsony hoe atao ahoana, tena olona efa tafalatsaka ao anatina fahamoizam-potanteraka. Fa androany hipodika amin'izany olona izany anko ny mason'Andriamanitra eto. Ataovy aleloia mafy zandry. Misy fotoana raha lasana bavy malala dia izao nilozan'i Jesosy ny vahoaka amin'arivony, nilozan'i Jesosy ny vahoaka aman-jatony, nilozan'i Jesosy ny mpanjaka, nilozan'i Jesosy ny olona ambony, fa olona adala no nitodiany, olona tsisy nilana azy intsony, olona tsy hita hoe atao ahoana intsony. Izany olona izany raha tonga eto androany ho afahan'Andriamanitra amin'ny fomba tsy hitakatry ny saina. Mety efa voadidina aizina tanteraka, faharavana tanteraka, tsy hita intsony hoe aiza no raisina amin'ity olo ity, aiza ny anarenana ny fiainany. Eto ny fanaten'Andriamanitra mahery vaika. Adinon'Andriamanitra ny olona amin'arivony, adinon'Andriamanitra ny olona manalina, adinon'Andriamanitra ny olona ny an-tanàna, fa ianao no todian'Andriamanitra manokana eto androany. Ataovy aleloia mafy zany. Tonga teo amin'ny tanàna io Jesosy mba ho an'ny olona adala io. Za dia milaza aminao eto ny fanatrehan'Andriamanitra androany mba ho anao. Eto ny fanatrehan'Andriamanitra androany mba ho anao. Eto Jesosy androany mba ho anao sy ny fiainanao sy rehetra momba anao. Ataovy amen zany. Halleluja. Hoy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Fa noho nahitany Jesosy izy ilay adala io dia niantso mafy 9:20 dia niantso mafy sady nikohaka teo anatrehany ka niteny tamin'ny feo mahery hoe moa mifaninona akory izao sy ianao ry Jesosy zanak'Andriamanitra avo indrindro, masina ianao aza mampijaly ahy. Fa izy nandidiny fanahy maloto hivoaka tamin'ny raha lehilahy, fa efa nahazo azy efa ela izany, ary efa nafatotra tamin'ny gadra ny tanany ny tongony ka nambenana, nefa notapahany fatorana ka dia nentin'ny demony ny riotra nakany anefitra izy. Ity devoly anankiray eto ity, ity adala anankiray eto ity dia voalazan'ny baiboly fa efa nafatotra tamin'ny gadra ny tanany, natao tany aloha tamin'ny voalohany ary natao tady mazaka. Fambaran'ny baiboly fa natady manahoana namatorana ny tanany no tapaha zany dia tapaka. Navadika nakany arina indray namatorana ny tanany, fa na dia navadika tany arina aza nitady mazaka no tapahany demony dia tapaka. Nafatotra ny tongony ama-tanany, nafatotra tamin'ny gadra fa tapany, nafatotra tamin'ny tendany fa tapaka. Zay namatorana azy rehetra tapaka. Zany hoe demony, karazana demony mahery vaika, karazana demony matanjaka, karazana demony faratapaka
tampony tsy hita zay anaovana azy na nyfatorana tamin'ny tady natady mazaka vita tamin'ny taretra natady nylon na nafatotra chaîne zay namatorana azy retraretra no tapatapahany daholy de karazana devoly mahery vaika ary tsy hitany olona intsony zay anaovana azy nialina tao an-tanana izy de miakatra eny amin'ny fasana karazana devoly mafy matanjaka ny tao anatiny fa rehefa eo ary nifanena tamin'ny fanatren'Andriamanitra tsy maintsy afaka zany ralasaina bavimalao rehefa nifanena tamin'ny fanatren'Andriamanitra de tsy maintsy afaka izany milaza aminao androany fa na manahoana demonisy mamatotra anao androany rehefa eo ny fanatren'Andriamanitra tsy maintsy afaka tanteraka zany amin'ny anara-mahery Jesosy tsy maintsy afaka izany ho iamatra anao tsy maintsy afaka izany halleloia rehefa eo ny fanatren'Andriamanitra hoy ny voalazan'ny baiboly andininy 17 ary Jesosy nanontany azy ka nanao hoe iza moa ny anaranao de hoy izy legiona ahoana izy fa demony maro no efa niditra tao amin'ny fantatrao zany legiona zany legiona zany de karazana tobona miaramila anankiray zany ao anatina ny tobo miaramila io de faravakely misy miaramila 3 zay natao legiona karazana koro anankiray tobona miaramila anankiray zay ahitana miaramila 3 ary izany no isan'ny demony tao anatiny ty lehilahy ty 3 nisan'ny devoly tao anatiny 3 mahery nisan'ny demony tao anatiny devoly maro ny tao anatiny fa izao ny nafinaritra na 4 ny devoly tao anatiny Jesosy anankiray ihany de afaka ny lehilahy io anaran'i Jesosy rereny de fa ampy anafaka ny lehilahy io na 4 na manahoana tanjany anarana anankiray ihany raha lasaina bavy malala rehefa eo aminao ny anaran'i Jesosy eo aminao ny fanatrehan'Andriamanitra tsisy mpamosavy afaka ajanona eo amin'ny tanàna misy anao zao rehefa eo aminao ny fanatrehan'Andriamanitra rehefa eo aminao ny fanatrehan'Andriamanitra tsy misy posy afaka mijanona eo amin'ny fiainanao zany na firy isany rehefa eo aminao ny fanatrehan'Andriamanitra midaraboka daholo ny mpanompo sampy manodidina anao na firy isany rehefa eo aminao ny fanatrehan'Andriamanitra rehefa eo aminao ny fanatrehan'Andriamanitra rehefa eo aminao ny fanatrehan'Andriamanitra ireo mpanendrika anao rehetrarehetra sy mpanaratsy ary tsy tianao eo anivon'ny fianakavianao midaraboka moramora foana ary manjera ho azy reo lasaina bavy rehefa eo ny fanatrehan'i Jesosy na firy isany ahoana hoe tenenao zeny eo anilanao na firy isany raha lasaina bavy malala ny zavatra tiako atongavana aminao androany de zao miala eto ianao androany miaraka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao miala eto androany rehefa tonga ny mazava tsy maintsy mandositra ny aiziny averiko rehefa tonga ny mazava tsy maintsy mandositra ny aiziny mba fantatrao marina mitenin'le filozofia anankiray zay tsy hoe de hoe marina manahoana makaiza koa moa fa misy fahamarinana ny aizina tsy misy ozy izy fa ny mazavany tsy ao averiko ny aizina tsy misy fa inona tsara hoe fa rehefa tonga ny mazava de inona no mitranka mandositra ny aizina maninona moa ny fiainanao raha lasaina bavy maninona moa ny fiainanao ny maizina maninona ny fiainanao no milentika ao anaty aizina
maninona ny fiainanao no maizina tsotra ihany tsy ao ny mazava. Rehefa tonga ny mazava mandositra ny aiziny. Raha vao nahita an' Jesosy ity lehilahy adala ity, raha vao tonga fotsiny ny fanatrehan Jesosy dia nanomboka nitoraka salia dia nandohalika dia niteny tamin'ny tompo hoe mo mifaninona akory zasy ianao ry zanak'Andriamanitra avy indrindra, miala amiko ianao, manakirese eo anaty ianao a, mifona aminao a, aza roana mifona aminao a, mamela aza lefany amin'ny elo a, aza lefany amin'ny lavaka tsy hitanonoa, mandohalika eto anaty ianao a. Vao nahita ny fanatrehan'Andriamanitra fotsiny. Raha lasy bavy malala, hiaraka ody amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao androany, hiaraka ody amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao androany. Fa ny mahatonga ny aizina, mahatonga ny fahavalo mbola afaka misovaly ianao, mahatonga ny mpamosavy afaka manapotika ianao, tsy misy ny fanatrehan' Jesosy ny fiainanao, tsy misy ny fanatrehan'Andriamanitra ny fiainanao. Mahatonga anao miteny manao be da be loatra ny fahavaloko. Ianao zao tsy mikontiny ny isan'ny fahavalonao, na firy arivo, na firin-jato, na firim-polo. Rehefa eo ny fanatrehan'Andriamanitra raha lasaina bavy. 3 arivo mahery ny demoni tamin'ity lehilahy ity, anarana anankiray ihany dia efa afaka mifehy azy. Na firy problème tany sainao eto, na firy aretina tany sainao eto, na manahoana olo anatany sainao eto, anarana anankiray ihany dia afaka anapatitaka sy ampianjera tanteraka. Amen. Amen. Ianao izao tsy nitrosanao ny olana. Aza miresaka trosa amiko mihitsy ianao rehefa avy eo, fa tsy hitrosa io ny olana, tsy ny hofatrano ny olana. Aza miresaka hofatrano amiko mihitsy ianao rehefa avy eo. Tsy vola ny olana, tsy vady ny olana, fa ny fanatrehan'Andriamanitra ny olana. Misy ny fanatrehan'Andriamanitra ve ny fiainanao sa tsy misy? Zany ny olana. Tsy asa ny olana. Androany Andriamanitra afaka mibaiko zao dia zao. Raha asa ny olana, azo ny fehezina zao tontolo zao, azo ny fehezina izao tontolo izao. Ary na dia ny olona tsy mahafantana anao sy tsy tia alalanao ary tsy nalalanao ary, asain'Andriamanitra mifanena aminao androany ty androany, anome volanao na amin'ny asanao. Vitan'Andriamanitra andry havana, vitan'Andriamanitra izany ataovy amaininy izany, vitan'Andriamanitra izany. Rehefa eo ny fanatrehan'Andriamanitra, imbedabe any efa misy fotoana ny ila vola, imbetsaka ny misy fotoana hoe mila zao million, fa miteny aminao a amin'ny fotoana ilavako an'io vola io, tsy mbola tary zany Andriamanitra, tsy mbola tary zany Andriamanitra. Tsy vola ny olana, tsy vola ny olana, tsy olona mieritreritra nalabaraka anao io ny olana. Efa niteny teto tamin'ny sabotsy, ho anao zay teto tamin'ny sabotsy, izy niteto tamin'ny sabotsy, atsangany ny tanany. Mbola mamerina niteniko teto tamin'ny sabotsy ho anareo manangan-tanana reny, atsangany tsara fa aza mbola ampidinina. Nisy faminaninana avokako teto, fa ity herinandro ity, herinandro fipoahana fahagagana tanteraka eo amin'ny fiainanao. Mbola mamerina an'izany teny zany aho voaray anao tsara. Ataovy amainina mafy zany. Maro aminareo reo no hitsangana hijoro vavolombelo eto, ary amin'ny sabotsy ampilahatra olona rehetrarehetra eto, fa ho amarin'Andriamanitra zavatra zay nambarako sy niteneko teto. Ianao nareo tsara, tsy ny vola ny olana, tsy ny problème ny olana, tsy ny tribonaly ny olana, ny fanatrehan'Andriamanitra. Inona hoe azafady? Fanontaniana mipetraka dia hoe misy fanatrehan'Andriamanitra ve ny fiainanao sa tsy misy?
misy ny fanatrihan'Andriamanitra ve ny fiainanao sa tsy misy? Rehefa tsy misy fanatrihan'Andriamanitra amin'ny fiainanao, na ny kadradraka raha ampiampandositra anao, na ny kadradraka raha dia maharesy anao. Rehefa tsy misy ny fanatrihan'Andriamanitra amin'ny fiainanao, na ny kankana aza atahoranao. Fa rehefa misy fanatrihan'Andriamanitra amin'ny fiainanao, na anadidina anao arany jiolahy aman-jatony, tsy akasika anao zany raha lasaina bavimalahy. Ndray andro Elisa mpaminany no didinina miaramila ny fahavalo any amin'ny mpanjaka faharoa toko efatra tsy haiko toko fahaveranga amin'izay. Nodidininy miaramila ny Sirianina, feno miaramila aman-jatony miaraka amin'ny kalesy sy sovaly. Vao maraina amin'ny 5 ilay zatovolahy ny Elisa dia nanokatra amin'ny varavarakely. Ndovakitsika izay tantara izay, lovakiko amin'izay tafiditra tsara ianao. Mpanjaka faharoa toko fahenina andininy 700 manao. Ary dia nampandeha sovaly sy kalesy ary miaramila be hoany izy ka tonga alina ireo. Mpanjaka faharoa toko fahenina andininy 700. Ary dia nampandeha sovaly sy kalesy ary miaramila be da be hoany izy ka tonga alina ireo ary nanodidina ny tanàna. Ary rehefa ny fomaraina ihany koa zatovony lehilahin'Andriamanitra ka nivoaka, dia indreo ny miaramila sy sovaly ary kalesy manodidina ny tanàna. Dia hoy ilay zatovy tamin'ny indrisy tompoko, ahoana no ataontsika? Fa hoy Elisa, aza matahotra, fa ny momba antsika dia be lavitra ny momba azy. Ary Elisa nivavaka hoe Jehova hoe mifona aminao aho, ampahirato ny masony mba hahitany. Ary Jehova nampahiratra amin'ny mason'ilay zatovy, ary dia nahita izy ka indro ny tendrombohitra feno sovaly sy kalesy hafo manodidina ny Elisa. Haleluya! Tamin'ny fotoana io dia nisy miaramila ny fahavalo. Miaramila nina hoe aman-jatony ny raha ny Sirianina isambotra ny Elisa mpaminany. Satria Elisa mpaminany no mahafantatra ny zavatra nitranga rehetrarehetra, nahafantatra ny hoe ary ny miaramila ny Sirianina manafika dia andana tafio any, ary ny miaramila ny Sirianina no mitoby dia andana tafio any. Ny hafarany dia ozy izy ny mpanjaka ny Siria, misy mamadika ato amintsika ato, iza miaramila mamadika ato. Ahoana ny afantaran'ny Israely hoe zay tany alehantsika dia tonga dia ry zalany tonga melo any. Dia hoy ny miaramila ny teny tamin'ny mpanjaka ny Siria manao hoe tsisy mamadika ato amintsika fa manana mpaminany ry zareo. Elisa ny anarany mpaminany io, fatany daholo na dia zay eritreretinao ambony fandrena azy. Dia hoy ny mpanjaka, andana sambory zany mpaminany zany. Ny rahana ny miaramila isambotra ny Elisa, ny tsy tao an-tsainy ireo miaramila isambotra ireo dia zao: Elisa nge tsy mitovy amin'ny olona rehetra, Elisa nge tsy olona ordinaire, Elisa nge tsy olona tsotra, Elisa misy fanatian'Andriamanitra mahery vaky, Elisa misy fanatian'Andriamanitra mahery vaky. Hoy hoe Elisa misy ny fanatian'Andriamanitra mahery vaky. Za dia milaza aminao, ianao zao raha mijery anahy eto dia hoy zany hoe pastera Hertiny io, fa za dia milaza aminao feno miaramily ty toerany ty.
Halleluja. Raha mihira tamin'ny masompananao dia hita an'izany fa feno anjelin'Andriamanitra ity toerana ity. Tsy irery zany aho eto. Amen. Ary zany mahatonga ny démoni midaraboka ho azy fotsiny eto satria tsy irery aho eto. Ny tsy fantatry ny miaramila ny fahavalo dia izao, Elisa ane tsy mitovy amin'ny olona rehetra. Elisa misy ny fanatrehan'Andriamanitra, ary rehefa eo ny fanatrehan'Andriamanitra, nafiry tonga eo, daraboka daholo eo rahalahy sy anabavy malavo. Rahalahy ianonareo ranabavy, tsy ezobavinao ny olana. Ozy anao zobaviko pastera tsy tia rafozako manenjika. Dia maninona izy raha manenjika anao? Maninona? Ndray aman-dreniko tsy tia, dia maninona? Maninona na tsisy tianao koa ary reto olo reto dia maninona? Raha eo fanatrehan'Andriamanitra, ianao tsy maintsy tafita rahalahy sy anabavy malaga. Dia maninona? Dia maninona raha tsisy tianao ny olona rehetra? Avy anao mivadinao isitaka, andadilady tsy oely iny raha eo aminao Andriamanitra. Avy anao ny olona rehetra hiala aminao, fa raha mbola miaraka aminao Jesosy, raha mbola eo ny fanatrehan'Andriamanitra, tsy misy olona manana ny fanatrehan'Andriamanitra zany, manana ny fanatrehan'Andriamanitra zany ka iletika mandrakizay zany. Afaka mandao azy ny olona rehetra, afaka mitangorona eo amin'ny fahavalo, fa tsy possible miletika mandrakizay zany. Ireo olona mitangorona mely azy ireo no andohalika tsy hoela hitady azy amaka fotoana fo. Amen. Marina zany lazaiko anao zany. Raha eo aminao ny fanatrehan'Andriamanitra, ny inona hoe azafady? Tsy vola ho an'ny olanao, fanontaniana mipetraka miaraka aminao ve ny fanatrehan'Andriamanitra. Tonga ireo miaramila ny Sirian'ireo ny tangorona isambotra ny Elisa, dia vao nanokatra varavarakely vao maraina le mpanompony Elisa Gehazi, dia tonga dia nitomany sady nandohalika nitaraina tamin'ny Elisa. Indrisy tompoko inona ny ataontsika? Feno miaramila ho ivelaneo isambotra atsika mianaka. Hoy Elisa mantsy azy, aza matahotra. Ny momba atsika dia be lavitra noho ny momba azy. Ny momba atsika dia be lavitra noho ny momba azy. Repiny malala, ny zavatra ilainao ny fanatrehan'Andriamanitra. Tokony andovolan'olona ve ianao rapitso? Andeha ody ianao androany, asivo ny fanatrehan'Andriamanitra amin'ny fiainanao, asivo ny fanatrehan'Andriamanitra ny tokantranonao. Fa rehefa eo ny fanatrehan'Andriamanitra, rehefa eo nino hoe rehefa eo ny fanatrehan'Andriamanitra, tsy maintsy misy zavatra milama ao rahalahy sy anabavy. Averiko, tsy maintsy misy zavatra milama ao. Hoy aho hoe tsy maintsy misy zavatra milama ao rehefa eo ny fanatrehan'Andriamanitra. Hitanareo, manamasina ny tenanao, ajanony ny fanao ratsy rehetra. Inona hoe ny atao? Ajanony ny fanao ratsy rehetra, ajanony zay zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, ajanony ny mihirahira zao tontolo zao, hirahira mamofady io. Manombo
asy fiderana an'Andriamanitra ny molotrao. Ajanony miteniteny foana manompa olona, miady aman'olona, mifosa olona, manombo mandamy fotoana mivavaka, manombo mandamy fotoana mamaky baiboly. Ajanony ny fandaniam-potoana amin'ny zavatra tsisy dikany, andahana manomboka mideran'Andriamanitra. Asy fanatren'Andriamanitra ny fiainanao, derao ny tompo, alefaso ny hira fiderana ao an-trano. Amen, amen. Zay zavatra tokony ho atao, ajanony ny fandaniam-potoana amin'ny fifosana olona, ajanony ny firesadresam-poana mandamy fotoana amina vehivavy. Tsisy resaka ataonareo koatra miresaka lehilahy sy miresaka problema, miresaka fiainan'olona sy mifampitaraina eo. Ajanony fa tsy hinanakaniny, ajanony fa tsy hinanakaniny. Fandaniam-potoana miresam-poana, ndana manombo mandohalika ao an-trano. Anomboka hitady anao a Jesosy manomboka izao, fenoko anao ny fiainako manomboka izao. Amen. Ajanony raha lasainam-bavy ny fandaniam-potoana amin'ny zavatra tsisy dikany. Rehefa reraka ny hodikodina eraky ny tanàna ianao, nitady vahaolana, na ianao makanesa ty am-piangonana, eto amin'ny fanatren'Andriamanitra, na andana mandohalika ao an-tranonao. Fa za de milaza aminao, anokatra lalana anao amin'ny fomba tsy ho takatsy ny sain'Andriamanitra. Tsika manko tratran'le hoe alahelo tsy ambara na zakany tompony ihany, de la fotoana milaza ny alahelonao am'izao karazan'olona rehetrarehetra zao. Nefa aveo le olona iresanao fosanao fotsiny, fosaindray ianao avy eo. Tatarainao aman'olona daholo ny fiainam-badinao, ny adalany, ny ankizy vavy miaraka aminy, any ianao ny maka hevitra. Ranabavy a tsy amany olanao zany, reraka am'izany ianao, potika am'izany ianao. Ajanony ny fitarainana aman'olona. Misy fotoana ianao la ny andro hitaraina aman'olona, nefa olona efa mandatsa anao zao, maneso anao zao, mbola ary ihany ianao mitantara ny olanao, ny problemanao. Avy eo tantarainy aman'olona ny daholo ny problemanao. Manala baraka anao, manala baraka amin'ny fiainanao. Avadiky ny olona, lazay ny olona, lasa pisoloky ianao, de lasa ianao no inona. Miangavy ianao a, ny fanatrehan'Andriamanitra no ilainao. Rehefa eo ny fanatrehan'Andriamanitra, na firy arivo de mony, tsy maintsy miala zany rehefa eo ny fanatrehan'Andriamanitra raha lasaina bavy. Amen na satsy amen zao. Miangavy ianao a, rahalahy, reny kihirahira ao anaty telefoninao reny, kihirahira tsisy ilana azy reny, solo fiderana an'Andriamanitra ireny, solo fiderana an'Andriamanitra ireny. Hitandrana bavy rahalahy, ozy ny voalazam baiboly hoe zay manome voninahitra no omeko voninahitra. Izay manome voninahitra ao Jehovah nomeko voninahitra. Misy amintsika mandray valim-bavaka, ary zany ane ripiny hoe miresaka aminareo mpino reo a, miresaka aminareo mpino reo a, inona moa mahatonga amin'ny fiainanao bloqué io? Inona no mahatonga anao lasa bloqué ny asanao, fidiram-bolanao, ny fiainanao bloqué? Zao ny tenin'i Jesosy tamin'le lehilahy rehefa sitrany. Leoka toko 9, ilay lehilahy nisy démonie maro teo.
andininy fahavalambitelopolo ary ny lehilahy zay efa nivoany demony de nangataka mba hitoetra eo aminy nefa napodiny Jesosy izy ka nataony hoe mody ihany any antranonao ka ambarao ny zavatra lehibe zay nataon'Andriamanitra taminao ka inona hony ka ahoana tsara fa zava de nandeha izy ka nitory eraky ny tanàna zay zavatra lehibe nataony Jesosy taminy de nandeha izy de nanino hony zay zava-dehibe nanino hony hitanao verim-pino malala isany mahatonga ny fiainanao mikatso ianao tsy mba mitsangana tsy mba mitsangana ianao mijoro vavolombelona mba ilaza ny voninahitra Andriamanitra nataon'Andriamanitra taminao nisy fotoana ianao fa nisitranon'Andriamanitra tamin'ny hémorroïde nisy fotoana ianao nisy zavatra nandeha tao anaty kibonao nisitranony Jesosy zany nisy fotoana ianao nandeha raha tsy akijanony vo nivavahana ianao sitrana nisy fotoana ianao tsy natorona ndritry ny heritaona sy tapany vavahana ianao sitrana nisy fotoana efa nkorotana tokantrano ianao vo nivavaka ianao de nilamina nisy fotoana ianao nanana olana arabola be tadidio angefa nisy zany fotoana zany nisy zany fotoana zany fa ianao mihiny mikombom-bava tonga mamonjy fotoam-bava keto ianao fa ianao tsy mba miteny zay zavatra nataony Jesosy taminao tsy mba milaza amin'ny olona zao no afaty Jesosy tamin'ity lehilahy ty ity lehilahy ty rehefa sitrana de zao saika hiara hipetraka amin'ny Jesosy fosy Jesosy ndana mody de tsy hoe mody fotsiny fa ahoana ho Jesosy matsazy teneny mafy azavady ndana ambarao amin'ny olona reo zavatra lehibe zay nataon'Andriamanitra taminao de lasa raha lehilahy ka nitory tamin'ny olona zay zavatra lehibe nitety ny tanàna eraky ny tanàna ozy izy tsy miteny hoe trano anankiray ihany fa eraky nina hoe ny zava-dehibe zay nataon'Andriamanitra taminy antany anao mpinoa inona ny andaninao fotoana misy aminareo fa vita batisa fa tsy mahita tao efa mpandrefanasany tompo fa tsy mahita tao hoy Jesosy tamin'ny lehilahy andana ambarao amin'ny olona zava-dehibe nataony tompo taminao mingavy ianao ajanony ny resam-pona ajanony ny resaka mandamy fotoana ajanony ny fitarainana aman'olona ajanony ny fitarainana zavatra sain'Andriamanitra ataonao andana ambarao andana ambarao zay zavatra lehibe nataon'Andriamanitra taminao ataovy amaininy zany hoy Andriamanitra izay manome voninahitra any hoina ozy izy raha latsaina bavy ny antom-pisinao tsy natao hitaraina aman'olona latsain'ny olona ianao raha milaza azo mpivavaka nefa mitaraina aman'olona latsain'ny olona ianao ary latsain'ny olona hatramin'ny Jesosy ivavahanao tsy nirahana ianao hitaraina fa nirahana ianao hijoro vavolombelona hijoro ny fahatsaran'Andriamanitra amin'ny olona zany ny tokony andaninao fotoana zany angere olona no hitahin'Andriamanitra tsy akijanona satria za hitanao io tena tahin'Andriamanitra tsy akijanona amen misy olona mbola tsy hitako akory any an-dafy any miantso ana amin'ny telefona andefa vola ao aminao paster fenao manana osotry mifampitombola ozy izy ataovy alleluia olona tsy fantatra akory mandefa volanao any an-dafy any misy olona be dia be lalana sokafan'Andriamanitra tsy takatra ny saina
za de milaza aminao rehefa eo mazava de mandositra ny aizina ny zavatra ilainao raha nabaviko raha lahako ny fanatrehan'Andriamanitra. Androany misy olona ho atsangan'Andriamanitra eto, tsy olona ordinaire ntsony anao manomboka androany, tsy olona ordinaire zany anao manomboka androany, olona misy ho fanatrehan'Andriamanitra anao manomboka androany. Amen. Zany le izy. Za de lazaiko anao ny vavako, ny saiko, ny fotoanako, ny saiko tsy mandany fotoana amin'ny zavatra tsisy dikany. Ahoana hoe pasteur Ertina tsy mandany fotoana amin'ny zavatra tsisy dikany. Ny any fotoanako laniko hanomezako voninahitra an'Andriamanitra. Laniko hanomezako voninahitra an'Andriamanitra satria fantatro rehefa eo amiko ny fanatrehan'Andriamanitra, zay zavatra ilaiko amin'ny fotoanany, tsindriko tsara, zay zavatra ilaiko amin'ny fotoanany tsy maintsy tonga ara-potoana io raha lasaina bavy malala, tsy maintsy tonga ara-potoana rehefa eo ny fanatrehan'Andriamanitra. Tsy zavatra tokony ahory ianao zany. Hoy Davida manao hoe Jehova no mpiandry ahy, de ahoana ny toyany tsy hanan-java-mahory ahy. Eriko Jehova no mpiandry ahy, ahoana izy avereny fa ahoana zany fiainan'ny Davida zany misy ninona foana, fiainan'ny Davida zany misy foana hoa fanatrehan'Andriamanitra foana. Mpiandry aho izy zany hoe naiza misy an'i Davida de misy ninona fanatrehan'Andriamanitra. Jehova mpiandry ahy ka tsy anana ino izy ny olona rehefa eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Tsisy zavatra mahory azy zany raha lasaina bafy malala. Fa maninona ny fiainanao ny maizina, fa maninona ny fiainanao ny fiaino alahelo. Hoy ianao hoe mivadiko mahasosotra, ny vadiko mampitsaly ahy, vadiko za iana za za mampalahelo mihitsy azy. Non, na tsy eo arany vadinao afaka ny hosambana sy ilamy maro tafita ianao. Raha zay karama kely 1,5 million nampifilafilain'ny vadinao anao, afaka manome 15 million 25 million anao ny Andriamanitra ivavahanao. Averiko raha zay karama kely 1,5 million io koa mbola ifampizarana amin'ny raha vavinao any 500 000 sitsany mba anareo telo mianaka, raha io mampijaly anao, afaka manome 25 million anao fomba mahagaga Andriamanitra. Ieno hoe tsy karama ambadinao ny olonao, izy manambady atakany ny tanany zay manambady azavatsy teneny kely reny manangatanany reny, tsy ny karama ambadinao ny olonao e. Tsy ny karama ambadinao ny olanao, tsy problème na carte bancaire ny olanao, tsy omeny atsony ny carte bancaire ny anany, tsy hany ny olana raha nabavy a. Mila ny fanatrehan'Andriamanitra amin'ny fiainanao be milamina zavatra rehetra. Amen. Aiza ve pasteur 300 000 nomeny ahy, ivy avelona anay firy mianaka zay ny eo an-tany ery fa za ndray ny aizanao vavy sy ny hoe zany nanao misy olona ange manao an'izany mihitsy 300 000 very pasteur, eritserena pasteur ny hofatraniny fotsiny avao trininy. Ny olanao tsy zany, mila mahatsapy anao fa misy fanatrehan'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Na ny olona tsy mahafantatra anao ary
za milaza aminao misy ositra manokana omen'Andriamanitra anao androany. Amen. Fantatrao ve hoe izy Davida dia mpiandrondry, fa izy any ampiandrasan'ondry any voalaza amin'ny baiboly fa mpitendry zava-maneno izy miaraka amin'ny fiderana an'Andriamanitra. Mpitendry inona hoe zavatsy? Ny akamaroan'ny mpiandrombo moa miaraka amin'ny kabosy kely raha tia Madagasikara, fa ny andry zareo ohatra ny harpa zany ny filazasy. Zany ny zava-maneno tendren'i Davida ary mideran'Andriamanitra izy any. Isaky mideran'Andriamanitra any anaty ala any izy, ny zokony rehetra manana mpitoerany daholo, fa izy farla izy any anaty ala miaraka amin'ny omby amanosy, miaraka amin'ny ondry amanosy, mideran'Andriamanitra. Eo ny fanatrehan'ny tompo. Fa io fanatrehan'Andriamanitra teo amin'ny Davida any anaty ala io no carte de visite na lalan'ny mpanjaka azy. Mba fantatrao fotoana fohy tao arinan'io no tedavina tany amin'ny lapan'ny mpanjaka Davida. Ataovy aleluia mafy zany. Io ny passeport nidirany ho ao amin'ny lapan'ny mpanjaka. Izy avy any ampiandrasan'omby, fa saingy misy mifanatrehan'Andriamanitra. Saingy maninona hoe zavaty? Misy mifanatrehan'Andriamanitra. Io ny passeport nafahany aona voalohany tamin'ny mpanjaka. Rehefa manomboka misy fanatrehan'Andriamanitra ny tokantranonao, ny fiainanao, milaza aminao a na ny olona tsy nahalalanao, ministra tsy mahafantatra anao ary hitady anao naizanaiza partout. Amen. Amen. Rehefa eo fanatrehan'Andriamanitra zany raha lasaina bavy malala, ny fanatrehan'Andriamanitra no ilainao. Ny tena olona atsika mako re olona melony amaranako ny toriteny, nitezaina loatra sika. Zay natonga natatoato tsy anao anonsatsony mihitsy aloha za ato amin'ny télé, tsy antsolona boka nitrosatsony aloha za. Alléluia. Tsy antsolona tsy mananasa intsony, tsy antsolona mahantra intsony, tsy antsolona ny lozam-bady intsony, satria grave be dia zao adin'ny olona Andriamanitra eto amin'ity toerana ity fa ny vadiny tedaviny ato. Ny lozam-bady izy dia hitadiny vadiny ny alehany ateo Jesosy eo. Avy tsy raharaha iny zay Andriamanitra sy toroteninao zany, tsy miraharaha zany izy. Eto amambavaka paster Iverina ny vadiko izy izy. Eto amambavaka ho afaka nitrosako izy miperaka eo ambony sezy eo, tsy miraharaha zay Andriamanitra fa trosa ihany ny ao an-tsainy eo. Zany natonga tsy nitona olona tsony tatoato aloha zay, ivotapa-bolana zay tsy miantsoantsolona mihitsy. Tsotra le antony, ny fanatrehan'Andriamanitra no ilainao raha lasaina bavy malala. Rehefa eo fanatrehan'Andriamanitra milamina ny zavatra rehetrarehetra. Alléluia ve zany? Alléluia ve zany? Rehefa eo ny fanatrehan'Andriamanitra. Za dia milaza aminao, misy zavatra milamina ho azy ao, mampanantenanao andro ho any arivo. Io fiainanao anaty aizina mihitsy anao tonga eto tena enonao anaty aizina. Enonao anaty aizina. Sako milaza aminao, ibosaka fahazavana manomboka eto amin'ny anara Jesosy. Raha andeha ody ianao rehefa avy eo,
io tokantranonao ianinao misavorivory sy misavoritaka io a izy filaminana tsy ho takatry ny sainao raha latsana vavy marina ane zany lazaiko anao zany marina ane zany lazaiko anao zany ny jesosy ao anatinao ane mahery mahery ane ny jesosy ao anatinao ao ianao nareo jesosy mbola tsy nandroaka an'le démonie akory eo amin'io katoko tsy nandroaka akory mbola tsy nandroaka akory ahoana hoe mbola vao mifanena fotsiny de tonga de nanaiky mo mifanenina akory zasy ianao ry jesosy zanak'Andriamanitra avo indrindra miala amiko ianao resinao aho miforona aminao aho vao nahita ny jesosy fotsiny tonga de nitoraka salut tonga de resy vao nahita ny fanatra ny jesosy mbola tsy nyroahany jesosy akory a fa vao nahita azy fotsiny za mampahery anao raha lasianabavy alao ilaza zay filaza ny vadinao ankeo maraina omaly ariva alao ilaza zay filaza ny olona rehetra ahita zavatra iova ianao manomboka amin'ny fiverenanao androany anomboka isy zavatra iova amin'ny fiainanao manomboka rehefa avy eo raha hoarahanao zany teniko zany amen mety ozy izy nitompotsosa male kajaiky toriko zao raha efa mibebaka sy ny fony ianao omeo voninahitra Andriamanitra isy zavatra ho alabin'Andriamanitra androany mino zany ve ianao misy zavatra ho alamin'Andriamanitra androany no roany jesosy reo démonie ireo teny ray mbavamonjy nitrifana nakany naty kisoa tonga de nakany naty ranomasiny reny kisoa reny maty tany za milaza aminao androany na firy arivo démonie manodidina anao arao zay teniko zay feno fiderana ny fiainanao ajanony resadresapona sy ny fifosana olona manombo mivavaka anao atokantranonao ary ndana mandoaliky aza mitady namana akory manao hoe misy adversaire ianao an-tanàna de misy anankitelo zareo de ianao hitady anankiray de mba hoe anankiroa ianao zany aza mitady an'izany akory ianao seul ihany ianao tovy mainina mafy zany seul miaraka amin'ny jesosy ianao tovy mainina tsy mila olona anampy anao zany ianao hoe ataoko namako le raha vaviko ara-panambadiana ray contre ny rety tsy mila an'zany raha nabavy a tsy mila an'zany fanatrehan'Andriamanitra ny ilainao nda nambarao zay zavatra nataon'Andriamanitra taminao zany mahatonga mipino fiainana pino ndraindray bloqué ny fiainana satria mba miandry any Andriamanitra mba hijoro vavolombelona ianao hitatara ny zavatra nataony tompo taminao ianao tsy mety hitatara problème mandray raha ny tatarainao aman'olona de lasa latsain'ny olona noho ny aminao ny anaran'i Jesosy ataon'ny olona inona ny anaran'i Jesosy noho ny aminao ozy ny olona mba anarany mpivavaka mandava fotoana fivavahana isan'andro mivavaka nefa tsy hitakory zay vokany satria ianao tsy mijoro vavolombelona ny zavatra tsara nataon'ny tompo fa fangatahana vary raiky apoka sy tapany eraky ny tanàna no ataonao nefa ianao mpivavaka tapitra tetezinao daholo ny olona rehetra angatahanao vary roka apoka miangavy ianao a asio fanatrehan'Andriamanitra fiainana hodiovin'Andriamanitra ny sainao androany amin'ny anaran'i Jesosy mbola veriko aminao fa na de tsisy pahalala renao ahoana hoe any ampiandrasan'ondry tsisy mahalala renao ny fanatrehan'Andriamanitra eo aminao atonga anao ho fantatra tany avoloa rehetrarehetrarehetrany mino zany ve ianao atonga anao ho fantatra tany amin'ny fokotany saina amin'ny commune rehetrarehetrany rehefa eo fanatrehan'Andriamanitra za miteny aminao raha mpivarotra ianao raha nabavy raha manino hoe
eo amin'ny tsenanao io raha misy mifanatren'andriamanitra ozy ianao hoe tena mainy loka mainy zao may daholo ny vary ahoana rety na de may ary na de ohatra ny tsena tsy de manahoana ary ny tsenanao raha eo fanatren'andriamanitra isy lalana tsy ho takatry ny saina hosokafan'andriamanitra ho fiainao amen amen mitsangana ny toerana misy anao avereny zao Jesosy tia ianao tia ianao mila ny fanatrehanao mila ny fanatrehanao ny fianako esory amiko tompo reo hevitra mampisaraka ahy aminao reo fahotana mampisaraka ahy aminao esory amiko Jesosy reo fapetimpetenana ara-panarehetra any amin'ny saiko any amin'ny foko any amin'ny fanahy esory amiko Jesosy izay zavatra tsy nambolenao esory amiko zany mila ny fanatrehanao mila ny fanatrehanao mila ny fanatrehanao amasino a Jesosy amasino amasino ny vavako amasino ny masoko amasino ny saiko amasino aho mila ny fanatrehanao mila ny fanatrehanao mila ny fanatrehanao mila ny fanatrehanao anompo anao raiso Jesosy esory amiko esory amiko reo zavatra rehetrarehetra tsy afahako mifandray aminao mila ny fahazavanao fahazavan'ny fanatrehanao mila ny fahazavan'ny fanatrehanao amin'ny anaran Jesosy ilaiko zany androany misy sorata amen voninahitra ho an'i Jesosy no ijoroako vavolombelona fa tamin'le ray volana fanasitranana ho an'ny fo iny dia nanomboka namonjy ny oktobra ray manontolo dia sabata ny sesy dia ohatra ny sitrana dia hoe amin'ity 27 io tsy manaiky a Jesosy fa manana anjara ao aminao tsy maintsy sitrana fa za dia olona be koretaka be ranomaso dia mora malahelo dia maloto fotsy mahay mamela heloko izany marary tena raha vao misy teny mampalahelo ataony manodidina ahy dia mitomany mora malahelo dia marary fo dia vokatra izay ilay za marary fo zay za tsy torana na le mihitsitra fa tonga dia mivaky mivoaka mivadi-po dia mahatratra inefatra indray andro impito raha vokatra le tebitebika sy le marary le foko dia za koa taitaitra tsy mitombona fa mora mikoropadropaka izany dia tamin'iny délivrance iny taloha zany efa nahita tamin'ny taona ambony tany satria efa nijery telefony zay nanaraka ny émission ty fiangonana ty dia za hoe areti-po ve ho dia délivrance zany ahoana zany dia teny foana tsy niraiky fa ny herina ny taona ny tenena na enoko an'izay dia za hoe tena tsy manaika fa tena mandray amin'izay aho fa tena mafy tamiko ilay areti-po satria vao mivadi-po amin'ny taintaina dia tonga dia mangidy mivavako tsy mahina kanina na inona zavatra omena eo anatrehako ny zanako mitseny hoe hoandro reny ny vary fa aza miasa aloha amin'izany fa tonga eo foana tena taonao ahoana le aretina avy eo ny vavaka le tonga teto tamin'le délivrance iny délivrance dia paster Ertina aty amin'ny trano vaovao mantsy zay dia paster Ertina ny teo anoloana mihitsy tamin'izay hoe ianao raha mbola tsitrana androany anjaranao androany fa raiso fa mikikakika tena miantso tena zay farahinao antsoy Jesosy anafaka anao fa tena nataoko tena nikikika miantso tena miantso fa tena tonga tany an-trano sitrana tena nanana fitsarana tena lamina tena tsy nitebitebitsony aho alohan'ny tena niova mihitsy ny fonao tsapako niova mihitsy ny foko satria misy zavatra réaction mbola mampahory ahy zany le vadika aman-janako indraindray misy mampalahelo ahy le zanako mbola mamo
Fafy mivavaka tatya tsy miraika tsony atsy tainao zay dia tsy miverimberina tsony lay izy tsy miverimberina tsony tena tsara afaka mihitsy ianao tena afaka halleluia 27 octobre io tena tadidiko io mifanandraisako mifanasitranako tahiny tompo ianao ary ta mahazoterana ary kizara fahasoavana ho anao voninahitra teo an'Andriamanitra rery any nijoroako vavolombelona eto fanasitranana ny vadiko ny vadiko narary voan'ny tazo vony dia ny hôpitaly lehibe nanome taratasy hoe tsy mahazo mitsindrona mandra-pahafatinao ianao fa mandehany ianao makany amin'ny homofarme dia nakany amin'ny homofarme izy dia izao nataony hoe 80 millions izy ny vola alohanareo ohatrinona 80 millions dia ianao tsy azo mitsindrona izany ianao mandra-pahafatinao fa ny ianao ara efa misy mipotika ny atinao dia ahoana zany ozy le vadiko dia nandeha nody dia izy malemy lasa malemy be nampitahoriny devoly izy dia lasa malemy nalemy nandeha izy dia vao mandeha kely dia sepitra vao mandeha kely dia sepitra dia tonga tany an-trano zay dia aiza nahita 80 millions izy hivarotra tany zany dia izy hoe tany oatsy anao rery fa hitambarana amin'ny fianakaviana dia ahoana dia aloha zao izy dia narary tao am-pandriana izy dia izy andao hivavaka fa namadika télé dia amiteny hitanay tao dia paster Ertina hoe misy fanasitranana fo tamin'izay sy kansera rehetrarehetra dia izy andao ho any amin'ny fiangonana io dia izy marary eo ambofandriana tsy mety andeha izy dia andao andeha za tsy andeha ozy izy fa ilozy eto raha ilozanao fa za fanina tsy afaka mitsangana dia aizary ho le fiangonana dia tsy mety anoro izy dia na niantso amin'ny paster Tovo dia paster Tovo nyteny hoe mandehana ozy tôbila mangamanga dia mialay eo amin'ny toby dia niala teo amin'ny toby dia ozy Andriamanitra tsy andro olona hitondra na fa za mihitsy ny andeha dia lasa dia tonga teto dia tonga tato amin'ity fiangonana ity dia kagabe manao saron-doha daholo dia izy sao dia mba tsy fitiary le fiangonana dia izy hoe io mihitsy ozy misy miteny dia nivavaka dia nandohalika tetsy dia latsinainy natongavako teto dia tonga any ariva dia marary aho izy fanina be dia nivavahako teo izy nefa za tsy mahay mivavaka naminam-bary zany raha tsy haiko zany mivavaka zany dia tena mivavaka taminazy dia tsy maninona tsony aho izy tsy fanina tsy maninona dia zao aro atsapanao hoe nisy fanasitranana tao aminao nataon'ny tompo dia eno izy dia andao aro hivavaka dia nandeha taty izy talata nandeha taty dia natao délivrance nandritra ny 3 volana izy natao délivrance dia afaka le izy tsy naninona tsony izy sitrana izy dia asiviteka aman'i Jesosy dia ny hôpitaly ny teny hoe nareo izy raha miteraka dia na ozy mivadinao maty na ny zanakao fa io tazovony io izy tsy misy fanasitrana n'izany tsony io dia niteraka n'ity zazy ity mavomavo be masony dia hoe tena le tazovony ve ty dia nentina asa taonareo vaksiny io izy mpiaramonina aminay fa mivoan'ny tazovony io zazy io fa tsindrona dia mahafaty an'io tsy maintsy ataoko amin'ny anaran'i Jesosy io fa tsy maty zany io dia voninahitra ho an'Andriamanitra fa vita vaksiny hatramin'ny farany izy tsy maty dia nivadiko koa tsy maty hatramin'izao fa nampitahoriny devoly dia manao le vadinao zao efa sitrany izy sitrana tanteraka dia rena tsisy tsony le tazovony fa sitrany izy dia tsy maty izy hatramin'izao halleluia voninahitra manontolo kizara fahasoavana ho anao tenako zany tamin'ny mbola tsy piny dia mpisotro toka be sy mpifoka sigara ary mpiady aman'olona raha mamo eny an-tanàna misy rovavy zay dia tena atahoran'ny olona mihitsy ary dia tena midify ny olona vao mahita anay hoe reniray fa mamo fa andao hitsoka ankehitriny anefa mila ady be mihitsy tonga dia mila ady fotsiny zao tena mila ady raha vao mijerijery anay fotsiny dia fa mandeha daholo io fitenenana zava-doza be io dia mitsoka ny olona tsoka ny olona raha vao mahita anay mihitsy dia tonga dia mitsoka ny olona tsisy samy mandalo amin'ny lalana andehananay rovavy nareo ny efa mamamo efa mamo zay ary zay raha miditra any anaty bara dia raha mifito marainy zay miditra ao anaty bara tsy mialo an zay raha tsy amin'ny enina manatitra sakafo ny zanakay fotsiny zay dia
miverina anaty barandray ty amin'ny valo aly na amin'ny folo aly na vao mody ao atokantranonay manomboka maraina ve nefa ao eny tompo ary raha mahita voly zay dia vidananay sakafo kely mangazo kely na ry zato avy ny zanakay dia lasa isotroanay toka sy foanay sigara ny dia inona fotsiny ataonareo anaty bara maraina parivany andro eo dia mirevy fotsiny ataonay laniny eo dia miditra ny eo laniny eo dia miditra ny eo ary zay tsy mba mananamana la vehivavy zany fa ny anay lehilahy daholo ny namanay dia atao anatin'ny afrina anao ny aina amin'izany toerana zay efa mataona maro mihitsy ny ainako tao anatin'izany dia ahoana izy mivady aman-janako tsy miteny anao zareo nisaraka tamin'ny vadiko efa ho 15 taona tamin'ny vady mariaziko dia nandeha reriteny miaraka amin'ny zanako namelitena reriteny a zany noho nyle amin'le ditra amin'le toka ihany io zany tsy misy andro sabotsy andro alahady tsy andavanandro fa dia zany fa raha vao mahita vola dia mifampitarika any amin'ny ratsy hoe andao dia andao indray aloha ifandombera fa navita karama kely tsika e dia nefa iny vola iny juste hoe akana kely sakafo matsirotsiro an'le zanaka dia niambony iny rehetrarehetra na firy alina dia any amin'ny bara ny andanina azy raha pitso maraina an'izay zay tonga an'le fitenenana moa tamin'izany andro zany hoe manala makafoka tsisy naninanana lasopy ronjato ara fa mangovongovotra be daholo ny tanana amin'le tapitra le vola tsisy tsono dia ohatr'izay foana dia isorako ny tompo fa nataon'andriamanitra niady zay sy le namako dia rehefa niady zay a dia lasa zahako mipetraka tany atokantrano dia rano tonga saina hoe Jesosy a inona ary ty mahazo aho fa andeha anatona anao aho fa tena potika tanteraka amin'ny fiainako aho dia rehefa potika mo fiainako zany dia teo aho dia le namako koa zany ohatrany hoe nidin'andriamanitra mihitsy ny fon'le mpiara-miasa amiko satria mpanera-trano ny asako dia amorona rahabe foana zany androtoko-piainanay miandrikily any dia ohatrany miavinavina be tamina daholo zareo dia tena natsiaro kivy aho zany dia nody ato zany zao Jesosy anompo anao a manomboka eto fa zao raha maty zay telo mianaka kely a dia enao velo zay telo mianaka kely dia enao raha omenao haniny zay a dia mihinana tsy menao haniny zay andeha foana anompo anao a dia lasa zay ako nandeha foana nandavanandro na sabotsy sorako moa ny tompo dia ahoana ny fomba tena nafaka anao dia rehefa nandeha ny roso amin'izay zany dia ohatrany efa arabirabin'ny olona vavaka ho dia ao mitenatena ao manasa anao misotro toka any bara olona tsy mpividy toka anao taloha raha angatana tsy manome dia nohon'izay anao tsy misotro dia izy indray niantso anao roa indray a tsy misotro dia gaga be hoe tony ary nangatahana kosoma taloha tsy manomeko akehitrino ato nolaza hoe avira isotro demma fa ividanako dia za moa nana hoe mazotoa matsasy nareo fa vavaka hoany efa eninay fa vavaka be efa eninay fa zao na lehilahy na vehivavy manao anahy daholo dia basorolona fiantsonay amin'olona anay manko tamin'izany dia amin'izao moa mbola misy miandry anay ihany zao amin'izao krismasy zao namoaka vava hoe hitanay eo ara fa ho avy ny krismasy ho avy ny taom-baovao raha marifa dia mihitanay ny tena fijoroanao fa ny olona ny tanàna aloha amin'izao tena fa gaga hoe dia ahoana aloha na afaka anao tsy nisotrotsony e tena nangatahako tamin'i Jesosy mbola vonan'olo tena aloha dia nitoka tonga dia lasa mandoha vao mahita olona mampakatra vera ohatr'izao mandalo bara dia le sigara mbola tsy afaka ihany aloha ay sady foka sigara ihany koa nao sady foka sigara dia misy raha nadamo mampahery foana mandalo mahereza ozy fa tsy maintsy afaka ianao amin'ny sigara io dia nandeha alimbavaka tao amin'ny palais des sports tamin'izay fa tsy le farany teo dia rehefa nandeha dia mbola ozy amajazany tana aloha vidany sigara ray aloha foako da tsika andeha hanao alimbavaka dia rineny kozy izy efa andeha mbola hifoka sigara mangina ho a dia foka an'le sigara dia ozy a Jesosy andeha hanao alimbavaka io a fa alonga mba Jesosy tena mbo hifarany eto amin'izay ty sigara ty a tena menatra anao aho a zaho amidradradratra ty anao a hianaraka anao nefa ny satany ty tsy foy ihany fa foana foana
dia lasa nanao alim-bavaka fa asorako ny tompo fa afaka ny apitso maraina an'iny mandraka androany a na misy mipololotra sigara tsy zakako eo akaikoko tsy nihinana bombo ao a tsy nihinana ininina ny ala tamin'ny sigara sy ny toka fa tena jesosy mihitsy nanalana tamin'izany na fitenenan-dratsy na ino ny angona tao anatin'ny fanatsiana rehetra tao anatin'ny firy taona teo eo anao niaina tao anatin'izay hoe fitondran-tena misotro sy mifoka zay efa mataona ny lavitra be efa 20 taona may firy taona efa 20 taona mahery ary mahery dia tsy mba niezaka avy anao tao anatin'izay fotoana zay mba hiala tsy niezaka tsy mba hoe niezaka efa niezaka zay inge rehefa mamy dia miady aman'olona dia raha pitsony maraina an'izy zay nateran'olona kabary be tabe tonga ao daholo ny karazan'olona amin'ilay opaopaina isiny rehetrarehetra dia mbo kivy ianao zany raha zay taoko iny andeha hanangona ny vavam-bahoaka atsika kendao tsy hisotro tsony motsy tsy misotro aloha zay ny androany raha riva dia efa hanaovanay vazany sy ny olo iny amin'le tenitenenay tamin'le toka dia efa lasa indray zay misotro dia ataonay indray tena efa niezaka fa raha ny hery maha-olombelona tsy afaka fa andriamanitra rery ihany manafaka dia fampahiresaka dia ahoana tsara ny tena nafaka anao hoe resaka hoe fanapahan-kevitra sady nanapa-kevitra nanolo tena ho an'i jesosy jesosy nanolo tena ho an'i jesosy nanolo tena ho an'i jesosy aho sady nandray fanapahan-kevitra hoe za jesosy a ty foko ty tempolonao ny tenako ka tsy opitehako amin'izay zavatra manimba sy mahadomelo reny tsony hoa fa oka anao ny anjaka atao-poko ato sy toetrato dia manahoana ianao zao rehefa mifanena amin'le namanao le nisotro taloha sy nifoka taloha le ray le tena namako le miaraka tahoran'ny olona miaraka amika fa voatariko ato lasa mifampiteny zay ro vavy dia vo mifampiteny zay dia nreseko lahatra izy andao raha vavy hoa andao famela aloha zay dia rehefa vita ny famelana dia nitaritiko izy dia voatariko teny an'le kolezioma tamin'ny 4 ao izy mandraka izao izy ato amintsika ato asivitiaka mafa ny jesosy dia manahoana ianao zao matsiaro afaka mihitsy ve ianao zao tena afaka raha ny abeako raha tsotra zao fa gagan'olona eny an-tanàna anay hoe fa ahoana ondry ity lasa matavy be koa zao ao amin'i jesosy mampatavo ako halleluja Amity TV manova olona, manova fiarahamonina, manova izao tontolo izao. tena tsara ro jesosy io vovony zay mialoka aminay ianao lay natolotra no ny fadisoko nandesy tena nanaiky tonga nofo novonono fatsy anao tamin'ny azo fijaliana vidindrano ty zanakao lay malala sady tina ianao no namonjy ianao no nanafaka ianao no nisoloaye ianao no nanamarina sifona ni fino
jesosy ilay toerana tsotsotsotsotsa zao tsy ala aminao anompo anao ao jesosy miandro sisa ianako atokako anao sangan'andriamanitra ka velona indray nakarinany andanitra mifonao anay nandray ny teny fikasa avitamindray nampidina ny fanay ka tonga zanakao zahay sangan'andriamanitra ka velona indray nakarinany andanitra mifonao anay nandray ny teny fikasa avitamindray nampidina ny fanay ka tonga zanakao